Misy olona be atao am-piangonana foibe Ambomarina itosy. Misy olona be atao am-piangonana foibe Ambomarina itosy. Ozy ny perikopatsika tamin'ny sabata lasa teo. Ampianarana io izy anino? Anisan'ny andronay dia ahoana ny tapany faharoa? Azonay vahoaka endriny fiangonana Apokalipsy momentsika voninahitra reto ampontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia! Ry raha lasana vavy malala isany ao tompo, ry ray aman-dreny malala isany. Tafita soa ny taona 940 e! Natratra soa ny taona 740 e! Me voninahitra ny tompontompo fa tsara zava-dehibe zany ry avana. Ny taona 940 dia nanatanterantsika zavatra telo ngeza be. Ny 7 janoary sy ny 10 janoary isika dia teto, ary ny apitso 10 janoary dia nametraka ny vato fototry ny fiangonana foibe izay lehibe indrindra ty amin'ny faritra Afrika. Izany no foibe ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara. Vita soamantsara amin'izao fiafaran'ny taona sy fiandohan'ny tamin'izao ny ambaratonga voalohany, ny fototsy ny ambaratonga voalohany. Omentsika voninahitra ny tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tamin'ny taona 940 ihany keo dia nototosaitsika ny fivoriam-be maneran-tany ny 1 sy 12 Aogositra, ary dia nofaranantsika tamin'ny ivo ny fanamariana ny 20 taona ny 17 ny volana Aogositra teny amin'ny Coliseum izay nampitona gaga any Madagasikara eny. Izao tontolo izao mihitsy ny voninahitran'Andriamanitra izay niseho tamin'izany. Ohatra ny ambany zany tehako zany ny 1 Desambra dia ny famotoana teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena indray isika rehetra. Fa dia nandray ny maro-boninahitra izao fiangonana izao tamin'ny alalan'ny mpanompony dia ny filompanorona maneran-tany zany. Rary ny loatra azy raha ny famotoana eto isika izay somary mampalahelo ihany moa kanefa tsy afa-manotra, satria dia voafetra ny foto-drafitr'asa isika dia ny ferana ny hoe ny fiangonana foibe Ambomarina itosy ihany no aneo eto fa raha ny sitrapo dia ho fiaonam-be regionaly eny fiaonam-be nasionaly kely mihitsy dia androany ity. Kanefa na izany na tsy izany dia betsaka ireo avy any amin'ny faritra eny hatrany ampitan-dranomasina ny tonga eto. Noho izany mbola fivoriam-be nasionaly latsaka fefa ny ty androany ty, ary fivoriam-be regionaly amin'ny atsasany. Omentsika voninahitra ny tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka dia indraminay ny fiaraban'ny anjely ary amin'izao asaramanitro zao. Arabe rolaina soavina ny tompony ombantsika indray amin'ny taona 7 ty. Angatahako mihitsy ianao, raiso ny tanany eo akaikinao dia tony aminy izany fiaraban'ny anjely zany. Arabe rolaina soavina ny tompony ombana. Alleluia! Hoy izahay teny am-piandohanana hoe fiangonana eny zao fiangonana zao. Noho izany amin'ny tontoana ny asaramanitra tahaka izao, ny any amin'izao tontolo izao ara mahay izany, maika fa isika zanak'Andriamanitra dia anatanteraka isika ny fiarabana ny ray aman-dreny izay filompanorona maneran-tany sy ny ankohonany, satria izy novovonana ediny lohany sy varovaro ny
iadiany aitsika ny toyna izy no tahako ny folo alina tampoka ary ny vozina sy trafo endriky ny vatany raha tsy teo izy dia tsy nisy zao fiangonana zao tsy nisy zasy anao tsy nandray anahitan'izao lalany fahamarinan'izao isika noho izany mbola io izy e mbola mijoro io izy e ary na ny fitondram-panjakana ary dia nanolotra azy ny maro-boninahitra commandeur de l'ordre national malgasy mainka fa izasy anao amin'ny tianoity hitondra ny solobodeko hitondra ny solofenako ho mariky ny fifanomezakanja sy voninahitra ny ray aman-dreny amin'izao asara-manitra izy noho izany ampitiavana amparitreteny ampanajana no anasana ny reto isanambaratonga ny reto izay rantsa mangaiky rafitra mandrafitra ny famo izay hita etonivon'ity fiangonana foibea Ambomarina ity asaina manokana ny folohan'ny vondrombavaka rehetra izay mitambatra amin'ity fiangonana foibea Ambomarina ity ijoro ato amin'ny ilany ankavananay raha avy ety anoloana fa ankavianareo ankavianay raha avy ety anoloana fa ankavananareo raha avy any aminareo ny folohan'ny vondrombavaka rehetra mba tiana ho hita hoe reo e ny folohan'ny vondrombavaka rehetra izay rantsana iandohany zao fiangonana zao manaraka azy ao dia velo zao fiangonana zao dia misy sampana sy rantsana mandrafitra azy noho izany asaina mpitiavana mpanajana ny folohan'ny sampana rehetra sy ny rantsana rehetra eto anivon'ny fiangonana foibea Ambohimarina itosy ijoro ihany koa eto anoloana eto somary mihorirana dia manatrika ety satria ety anoloana ny ray aman-dreny izay ho ara-paitsika koa satria ity anio ity dia endrika ny fiarabana eo anivon'ny fiangonana maneran-tany ny fiangonana foibea Ambohimarina itosy ny mandray izany eo ambany fiahian'ny birao régional n'Antananarivo fa kosa ny eo anivon'ny foibea nasionaly no manao ny fandrindrana noho izany asaina mpitiavana mpanajana izay eto ny sampana nasionaly rehetra ny sampana ny filohan-tsampana nasionaly rehetra na ny solotenany ijoro ato amin'ny ilany ankavanana iato indray eo anivony nasionaly ny sampana na ny solotenany biraoan'ny sampana rehetra ka eto amin'ity androany ity dia tsy ho abakavako tahaka ny ketsana ho sorotoritina tahaka ny volo fa ireo ray aman-dreny mpiangonana rehetra tompona andraikitra mpanompon'Andriamanitra isan'ambaratongany izay miara-miasa namanodina ny foibe dia asaina mpitiavana ireo rehetra izay niarahaba ny ray aman-dreny pasteur teny Ambohipo tamin'ny alakamisy teo tsy ho sorosoritsako tsony sy ho abakavako fa mandroso eto amin'ny ilany ankavanana eto ianareo ray aman-dreny ajanesany ijoro isolotena ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy maneran-tany ao ireo lehibe ny sampandraharaha ao ireo lehibe ny département ao ny avy amin'ny M7000 ao ny avy amin'ny fanorenana ao ny ao amin'ny radio fanambarana ao ny avy amin'ny TNT ao ny amin'ny lalàna sy ny sisa rehetra ireo tompona andraikitra rehetra ny ao amin'ny ratsa mangaika rehetra miara-miasa eo anivon'ny foibe asaina isika rehetra ijoro ety anoloana ary manaraka izany ianareo ray aman-dreny mpitandrina rehetra avy amin'ny régional rehetra ka tonga eto asaina ihany koa ijoro eto isolotena ny régional rehetra manerana ny nosy ary mamarana azy izay tsy kely indrindra dia asaina mpitiavana ampanajana ny filan-kevim-pitondrana na ny conseil d'administration rehetra izay hitanay fa tonga eto izay mivonana idinilohany miandraikitra an'izao fiangonantsika izao tarihan'ny filoha-hevitra nasionaly dia ny ray aman-dreny pasteur Jean-Pierre Randriatsy Sirarana ny secrétaire général moa dia efa hitanareo eto ny mpitahiry vola nasionaly ny mpitahiry vola mpanampy ary ireo mpanolontsaina izay mandrafitra izany
efatra mianaday izy ny anankiray motsety fa ny faritra Tsimoany fa ny telo mianaday ny hatrany ampitan-dranomasina dia tonga eto Soamantsara. Ao anatin'izany no ampandrosoana ny zanaka manjafy ny ray aman-dreny mba hiakatra eto anoloana eto. Ny zanaka manjafy rehetra mandroso eto anoloana eto. Mandroso ianareo rakizy. Ary farany dia ampandrosoana izy mivady. Rehefa tafakatra ny ankizy dia ampandrosoantsika izy mivady. Mandroso ny ankizy. Reo ny vokatry ny roapolo taona reo. Fanefamode mbola maro ny taranaka ao manao boribory manodidina ny sezan'ny dada sy neny anareo. Dia mba mitambatambatra kely hoe isam-pianakaviana hijeren'ny fiangonana azy hoe nanahoana ny vokatry ny roapolo taona izay. Mba mitambatambatra hoe isam-pianakaviana. Ena ora isika pitiavan-tanana ny ray aman-dreny Pasteur Mayonna mivady. Ampiarahantsika amin'izany feonkirany telo zava-maneno izany. Reo izy reo azo toerana tao. Koa satria vanim-potoana ny asaramanitra zao dia ndeha indramitsika ny zoky olona indrindra eo anivon'ny fitondram-piangonana dia ny encadreur pastoral dia ny ray aman-dreny Alfara-Kotonirena isolo tena tsika rehetra ny fiangonana apokalypsy maneran-tany sy ny eto amin'ny foibe ihany fa isolo tena ny kristianina rehetra maneran-tany izay mandrafitra an'izao fiangonana apokalypsy izao. Reo ny zanakareo ray aman-dreny pasteur, reo ny zanakareo ara-panahy tonga hiarabanareo amin'ity androany ity. Eny ary ravana malala akinao mbo hisokatra ny vava dia tsy haitsika ny angina fa dia hisaotra n'Andriamanitra isika. Ary izany indrindra no lehibe izay fitahina menetsika. Dia ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny saotra, ny tera, ny laza, ny hery mandrakizay mandrakizay. Amen. Velonay isika. Velonay isika. Tamin'izao taona 17 izao. Taony narano mafy ary saky maty ny efa velona ihany. Nefa izy soa nisy saky velona saky maty ihany. Izany rehetra izany dia isaorantsika n'Andriamanitra na dia tsakatratsika iza. Taony nahita faisana koa tamin'ny lasiny ary volovolo ny tenenana ohatran'ny taona 17 dia raha isika tontsoa. Tao ihany koa ireo izay nahazo fahasoavana, nahazo fitahina tamin'ny taona lasiny ary dia faly tona izany hiampita amin'ity taona 17 ity. Ko dia miarabantsika rehetra izay tontso matsara tahaka ny masoandro bilotaona moa izy ity ny andro taty aloha dia naray pastor Mayonna mivady izay tatan'izany. Ary eo ihany koa isika tsiray avy izay namian'Andriamanitra ka tontso matsara ka tsy afaka vana tahaka ny ketsa na sotoritana tahaka ny volo na atsipiry tahaka ny ditsavony fa atao tsy avako tahaka izy dia ndray mipoka dia nikatoka ary tahaka olo bilany ndray manodidina sy minakavy izany fiarabanatolotratsika. Koa hoy ny anjely tamin'ireo mpianrodry
rehefa niarahaba tonga ty ambony tany Jesosy voninahitra ho an'ny avo indrindra ary fiadana ty ambony tany ho an'ny akasana rehetra akatra tomponao ka izany indrindra no atoavatsika eto ankehitriny anefa dia raha iteny dia hialatsiny any ny antony dia izao ny tsiny dia tsy mba manenjika azo amsirana na koa mandondona azo voany na eny an-dalambe atao azafady na misakany ao aloha itiviny fa tahaka ny oram-panazy izy reny miogolotra vao mahatsiahy koa noho izany tsy zakanytao izany ary mba antsika rehetra tsy mahazaka ihany-koa iteny mialohanareo ka mialatsiny miala folo ao ny ray aman-dreny izay votivola amin'ny tany izay voarabelokisa kiady fiarovoly ao reo zoky izay rasakana tsiaro zandry ao reo tosaranga amin'ny tena ao ihany koa reo zandry izay tompony fahalalana rehetra izay nianatra manokana nomonkabary ao reo zanaka izay slopo dimbony ana kolokolo dimbony vary indrindra fa nanembary lanitra izay nitondra folovolana kitapo ny finosana ariaky nindrindreny ary dia sotro ampitina kolokolo ry zanaka malala dia iteny mialohantsika rehetra itena raha jerena manokana tahako reny akotralahy ihany mety kamitsaky arabaitandrina avela mety kamitsaky ka noho izany dia miarabantsika rehetra ary mialatsiny amintsika rehetra amin'izany rehetra rehetra izany misy obolana izay dia mahafantatra fa nitsitoko dia tsy azo itovina ka eo anatin'izay dia izao voatoatiny fatoavatsika eto amin'ity toerana ity sao dia tahaka lera mato be na izay mpamosavy style la ny andro eo mpamanakarika tsy fotoana ny savily intsony fa tena fotony atoavatsika eto dia raha malala tahaka ny tamika any efa-tanàna fa tonga eto la valinoso ao ny andrefana ao ny antsinanana ao ny antsimo ao ny avaratra tonga eto antsony la vazatany efatra satria misy avy any ampitany ranomasina any izay tonga eto amintsika kehitriny tonga eto isika ina mona akoantsika akoatra amin'izay rahantsika soratsin'Andriamanitra dia isaotra tokoa isika fa neny ity ray aman-dreny izay ety ary tonga iarahaba azy satria ny didin'Andriamanitra manambara fa manajany ray nareo sy ny renareo mba ho maro andro ianareo amin'ny tany izay mety Jehovah Andriamanitra nareo ko ankehitriny tsy ny ray ara-noviany izay ritsika fa efa samanao izany tsy ny ray avy tany atoatrany tany fa misy koa ny ray ara-panahy tsy ilay lazain'i Jesosy hoe azo manao ray nareo aty an-tany fa ray am-panahy tahaka amin'ny apôstôly hoe izaho miteraka anareo ary izy tsy manana maro ray nareo ka dia io ndraitsika ireo miaraka ny vadiny miaraka nreto zanany reto ary tsika rehetra reto tsy nisy raha tsisy tsy be filaza tahaka ny angely aho ka miresaka maniazona osina fa dia ilaza amintsika satria zava-dehibe vita tsy vinatolona tetaka intro ka akory vonaonako famaky ny raha mera-tanàna tsy ampanaely na koa hoe tambona nana fanimbaratra na nytanina fa raha malala fa zava-dehibe nefa vita ray aman-drentsika satria zao fotoana amerenana izany rehetrarehetra izany na dia mpanjakana izany dia natsapa izany asa mpanaovin'Andriamanitra izany matony izy ny foibe dia misy ny mpamorona azy matony misy ny regionaly izay misy enimpolo dia izy nangatonanana izany atao misy ny paroasy roanjato manodidina eo dia mbola izy ihany nahitana an'izany ary matao misy ny fiangonana fitonjato manera Madagasikara
atanapita ranomasina dia mbola izy ihany no fotozany etanrehetra zany ary vodromavaka moa eto Antananarivo ihany izao eto amin'ny commune urbaine mainka moa manerana any Madagasikara dia tsy sahoisaina fa dia efa tsy voaisa intsony tahaka hitany any amin'ny lanitra ho ny voalazan'ny teny fanevantsika ka noho izany dia izay ny antony iorentsika eto satria manana ray aman-dreny izay mpanorona sady tatitra agnatinanana azy vinahitana ataony izy zany hoe mpitandrina izany ao ny paster ao ny evangeliste ao ny missionnaire ao ny loholona ao ny diakona ao ny samparisatokadiny rehetra mataony izy zany izy mpanorona izy taritra ary zany indrindra izay tsy mety raha hoe tsy mahavaditito azazy dia tonga miarabandeto isika mahatonga azy reo mahita hoe ainisy vokany koa ny fisasarana zay natao ka ireo ray aman-dreny ny fisasarana rehetra eto amin'ny fiangonana fibe fotsiny zany miampy reto solotena vitsivitsy avy any ivelany ka noho izany dia tonga eto sika engany ho amin'izy menakavy reo ho azy koa izay lazay tompo faovoana ny varavarany lanitra ampitsarana fitahina engany ka tsy ho vaky vilia fararano na ho vaky vilany anefitra na ho vaky vonana fahavaratra fa dia ho tain'Andriamanitra tokoa izay rehetra ao tokantan'izy ireo ary engany ao tanteraka aminy izay lazay Josoa fa izay hoe ray zaho sy akonako dia anokon'Andriamanitra Israely ary dia zany koa sy rehetra samy ray feo ray hevitra ray fo ray fitiavana ka ho saina ray tokoa le raha tsika misaotran'Andriamanitra amin'ny amin'ireny mpanampondreto izay nomeny antsika satria maro dia maro ny olona no jery vilana satria ny antony dia matahotra izy misy milaza hoe mahina ihany malaza ny sampo satria ny elively apokalypsy misy antsikoa tahaka ny dengony levely fanambola vela tahaka bolala voatampo satria makarivo donany apokalypsy makarivo voatsaiky apokalypsy tsy hitantsony dia lalakombany ka noho izany dia hery lehibe fa ho antsika fiangonana izany ny afatao antsika fiangonana dia izao mijoroa malakariva satria ao sika andray lay fitiavana voalohany ny fitiavantsika voalohany dia aoka mahasehoantsika hijoro mba ho tena raiko isika ary maneke ny mitondranareo io ny mitondrantsika io avena amintsika tsara io no mitondrantsika io ary zany solotena Jesosy ty an-tany io dia tena hoe manekeke mitondranareo ary tsy vita zany ihany koa vaoaka isika mba hatoky eo amin'izay rehetra tanterantsika mba mahaiza maka lefa satria maro nitsaka nefa anakaizany fanana raha tsy maty mihitsy ny tenany dia maty ny fanahy ka dia ataontsika hoe mahaiza maka lesona faza dia tsy amikipikipy amin'izay rehetra izany ary indrindra fa nandrety ny 20 taona isika izay tohizo ny fampirina eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ho anao ndray ray aman-dreny paster Mayona sy ny ankonana dia izao reo ny zanakao ara-panasy izay naterakao tamin'ny teny naterakao tamin'ny fampianarana mety misy any fahatosoana dia toroy ampianaro tatano ary indrindra fa tafio lamba raha misy tsy mety satria ny adalan'ny olona no miezana fa ny adalan'ny tena tafina lamba magnataka anao indrindra zay mba hitondra mandrakariva hitantana mandrakariva ny fiaina mpanahinay mba tsy ho diso lalana eny an-dalana eny zay fa hiroso amin'ny tena marina sy ny tena tsara tokoa
eo anatreny dia izao itoko hitaka ho fitenenana fa ny atao no hita ary eto anatreny zany dia izao vonona indray izay anao ainga avao iara iasa antanteraka ny 20 taona manaraka raha taona 9 ka hatramin'ny taona 9 izay indray mitandana vonona izay antanteraka ny baiko rehetra izay miainga avy aminao ampatrona izay fiangonana izao iainga tokoa ny boinina ozy ny teny hoe attaché votre ceinture iainga satria ny pilotsika dia ndray manay pasteur Mayoni ary koa piloty dia Brofoibe ny équipage dia pasteur rehetra ao ny pasteur évangéliste missionnaire l'olona reo ny équipage reo satria andeha ary reo diakona hôtesy de l'air ary reo zany manao zay asosa tsara zay rehetra tabiditsao amintsika fiangonana rehetra voyageur zay tsy maintsy ho tonga aiza mitandrina eny amin'ny Jesosy Andriamanitra raha misy manebremy atsika dia tahaka ny cyclone ty ambony tany afaka boinina hiakatra tso azony ary raha mangatsitsika any ampidiny ray fa tsy tonga any amin'ny Andriamanitra isika ka noho izany dia izao ny fehiny dia ity hoy izay fitenenan'izay hoe raha lava ny ahatra veroso ary raha lava ny teny veroso fa raha lava ny ahatra lanitsariny akoho ka noho izany dia teny farany dia izao ary arao ty teny fanevantsika ity zay tsy manatarana ko midibe ary farany izy atoanapotsiny ary nefa manana kosa dia omeko ny taranakao zao tany rehetra izao dia tsy manatany dia avy tany izy ary dia hoita hoe reo manompo an'Andriamanitra alleluia eo anatrea zany antsoa dia izao aoka samy andray toerany isika toetra apetaka amin'ny toerany ny mpitandana ao ny olona mandray toerany chacun son poste mba hatonga antsika irindra ny fiainam-piangonana manontolo ka farany dia ny firenetoantsika rehetra dia mahiresa eny mahiresa fa ny tompo mbola tsy kala amin'ity fiangonana ity alleluia amen eny ah dia misy tenena zay hoe trampody tsy vita mbava ary anko tonga eto tsy vita lesaka fa misy solobody akoho ho an'ny ray aman-dreny solopena akoho ho an'ny ankizy ary ao kokomo mahatsiaro rehetra ao ny avy any fahatany zay niakatra manokana mihitsy antanteraka izany ao ihany koa ny avy eto an-toerana ny rata magaiky rehetra indrindra fa ny vondrom-bavaka dia samy anolotra izany solobody akoho sy tenako izany iteraka mafitsika fiangonana mandritra ny fanolorana avy amintsika rehetra izao fanolorana izao solobody akoho ho an'ny ray aman-dreny fa feny kosa ho an'ny zanany raha ny asa fanompoana zay nataon'ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy mendrika azy izany fa solony any no entsika fiangonana fa tsy azo voadina ary tsy voavidim-bola mikarena ny famonjena izay noraisitsika rehetrarehetra noho izany mbola hitehaka mafitsika abako ary azajanona mihitsy nitehaka raha tsy voatolotra izany fanomezana amintsika izany tsy hoe fomba ka atao fa ozy izy raha mitoriteny teny sabotsynamena tamin'ny sabata lasa hoe efa any amin'ny rany apokalypsy mihitsy ozy zany hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany halleluia noho izany tsy fombafomba fotsiny nanaovantsika an'izao
fa tena vokatry ny fony zanaka ray aman-dreny raiso ampitiavana. Raha ankasitrahantsika izany hitehaka retsika amarana n'izao kabary zao. Tena mahazo toerana ray aman-dreny isany. Ampandrosoana ireo sampana, rantsana, vondrombavaka, ny isan'ambaratonga ny avy amin'ny régional maro samihafa sy ny sisa rehetra hanolotra izany eto anoloan'izy ireo. Filaharana fa dia ampandrosoantsika. Ny avy any amin'ny régional izay tena isaorana manokana tonga eto. Ny avy any Moramanga, ny avy any Bronlolona zao ny reny tazana ireny tarihan'ny ray aman-dreny Lolona Edouard, ray aman-dreny Zafla sy ny ray aman-dreny isany. Ny avy any amin'ny Vondrombavaka Nosy-Zato, Vondrombavaka Carmely Taosy, ny avy any amin'ny Vondrombavaka sy ny sisa rehetra, reny mitandahatra reny. Zareo sokajy nisany avy ny sekoly sabata régional Antananarivo sy ny Vondrombavaka Ampasika, ny avy eny Anjanahary eny, zareo avy eny Ankazomanga eny, zareo avy eny Morarano eny. Karazany be lehibe ao efa tsy voisa ratsan-tanana folontsony dia efa tonotonona iny Dada Zily, efa elana Dada Zily azy mbola iny izy ray aman-dreny pasteur. Tonga amin'ny fitenenana hoe antitra letsy Dada Zily. Zareo avy amin'ny Vondrombavaka Baradrova, Vondrombavaka Andavamamba Peniela, Vondrombavaka maro dia maro tsy manadino zareo Vondrombavaka avy eny Ampasan'ny Sadoda ray aman-dreny Mampionina, Vondrombavaka voalohany. Zareo Vondrombavaka Sarona 720 hektara, ny avy eny Tsiadaneny Braon diakona tarihan'ny foloany ray aman-dreny Tinazay, diakona mahafatra-po hiteka ny diakona rehetra. Alleluia. Zareo Nosy-Zato fitiavana eny, sokajy maro samihafa. Ny Afizy tsy adino tarihan'ny ray aman-dreny Ranary Mananina, Raymond sy ny anabavy Niry, arahany ranabavy Vazaha avy an'ilay Frantsa io. Ny Antokopira amboara-peo fanambarana Antokopira voalohany teto anivon'ny zareo rantsana Oliva, rasambana rantsana Oliva eto amin'ny fiangonana. Ny tanora na Oliva régional n'Antananarivo, zareo Dorcas tariny anabavy Saoly. Sokajy be dia be reto. Ny avy any amin'ny régional Moramanga tarihan'ny ray aman-dreny pasteur Anitora Zafiniasy, miaraka amin'ny secrétaire général, reo ny mpiara-miasa. Reny ny filolefitra nasionaly Mivaty, ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny Foibe. Ny avy any amin'ny régional na Revonimamo pasteur Charles Mvaty. Ny avy amin'ny Dorcas national izay tarihan'ny Floly. Otrony ny avy any amin'ny régional ny Faratsio pasteur Théophile Mvaty. Otrony ny avy any amin'ny régional n'Ambatolampy pasteur Dona sy ny régional ny Soavinandrena pasteur Bemololo Thomas. Ny pasteur Rakotonirina Alpha Mvaty, encadreur pastoral. Ny avy ao amin'ny M7000. Zareo avy any Ambohitsoeny ray aman-dreny Daniel Mvaty. Zareo Vondrombavaka avy ao Andavamamba. Ny régional Antananarivo izay lava dia lava indrindra tarihan'ny filohany. Ao filohany filolefitra secrétaire général mpitantsoratra. Ny lehibe ny fanodikodinana ny fiarakodia ny lava indrindra eo amin'ny Foibe Lolona Jean-Marie. Ray aman-dreny ny avy any amin'ny La Réunion tonga somatsara eto Lolona Rado. Otrony avy eo anivon'ny Afenitra ray aman-dreny Benjamin Valy. Zareo avy amin'ny Sampana Tomima national. Reny ny GTV tarihan'ny ray aman-dreny Vonjy Razafy Mamonjy ary ny protocole mamarana azy ray aman-dreny Lanty.